Fangatapitaina ho an'i Madagasikara. Vavaka sy fifadiakanina ary fibebahana amin'Andriamanitra. Koa na dia ankehitriny aza hoy ny Tompo dia miverena amiko amin'ny fonareo manontolo amin'ny fifadiakanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Koa izao no lazain'i Jehovah. Raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia atsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zava-tsoiala amin'ny zava-pony ianao dia solomavako anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Ho fandohan'ny fotoana ary havana malala andetsika hitsangana anao ilay hira hoe hay teo foany Kristy. Ho fangataham-pitahiana ho an'i Madagasikara. Vavaka sy fifadiakanina ary fibebahana amin'Andriamanitra. Koa na dia ankehitriny aza hoy ny Tompo dia miverena amiko amin'ny fonareo manontolo amin'ny fifadiakanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Koa izao no lazain'i Jehovah. Raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia atsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zava-tsoiala amin'ny zava-pony ianao dia solomavako anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Ho fandohan'ny fotoana ary havana malala andetsika hitsangana anao ilay hira hoe hay teo foany Kristy. Izao ahitantsika azy sy hainotsika izao ihany koa dia manomboka ny fotoam-pivavahana eto amin'ny lapa-maitso ny Ambojirotry. Tauna ni sesi ni tadi
Kristy tompontsika. Amen. Aleo irentsika ho fideran'Andriamanitra ny hira ry tompo Andriamanitra andrenanahary fiangonan'Andriamanitra iny hira aitefony Kristy rehefa vita ny vavaka fisorana sy fiderana pastor Yvonne Ranorovololona no mitondra ny fitopim-pivavahana amin'ity anio ity. Amen. Mazotoerana ianareo tompo. Milalina kina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra mifandimby. Efa nanota izy rehetra ka
ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsisy afaka anamaro tena isika elohan'ny toe-javatra misy. Andeha ary isika samy aiky izany fahadosoantsika izany zay efa nataontsika hatramin'ny maraina, ary izany ny dikany fifadikanina. Miaiky fadiso, mangataka famindram-poso famelan-keloka, mangataka fitahina sy fahasoavana ho aminao sy ny ankonanao, ho amin'ny fiarahamonina misy anao, ho amin'ny tany sy ny firenena hitoeranao. Dia hoy ny tenin'ny soratra masina hoe, raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fotoana mety ary zao ry havana, hibebahana ka sahy manonona ny fahadosoana ao anatrehan'Andriamanitra. Sahy mibaboka sy mifona ao anatrehan'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataonao tsy nety teto amin'ity tany razanao malala ity, tamin'izay rehetra nifandraisanao tamin'ny namanao, tamin'ny adidy amanandraikitra izay nosahaninao ka nentina napatra fahefana ianao, na mety nanilikilika sy nanavakavaka ianao, na inona ndraikitra niraisinao teto amin'ny tany sy ny firenena, miaingana amin'ny ankonana any izany, hatrany amin'ny fianarana, hatrany amin'ny fiainatokantrano, hatreo anivon'ny fiarahamonina, eny hatrety amin'ny faratapony. Diso isika ry havana, namela amin'ny firenentsika isinkorotana sy ny tabataba lava, tsy nanaiky ny fandeferana, nanamary tena aza ny betsaka, nanirika ho an'ny hafa ny fahadosoana, tsy mba nandray ny fahadosoana na dia kely akory aza. Fotoana mety ty andro tontolo ity, andiniha tena raha ny tany niny very havana, dia nanaisitra ny akanjo-boninahitra, niosona teo amin'ny lavenina, nangataka ny famindrampon'Andriamanitra. Anisika izao hibebaka, abrana tren'Andriamanitra fa nanana fahadosoana ianao tamin'ny andraikitra ny saninao, ka manomboka izao ry Tompo Andriamanitra tsy anao intsony. Dia hitantsika tokoa ny fitahiana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ihaja ny fanamarina teny izany rehefa miaiky isika, Andriamanitra mahery, izany no Andriamanitsika ry havana. Andeha ary isika hiaiky izany fahadosoana izany. Dia hivavaka manginitsika, tolono eo am-ponao ao, fa hitan'Andriamanitra miariary ao anatrehany izay rehetra nataontsika na dia veritsika amin'ny miafina sy maizina azy, miariary sy mianjanjo ao anatrehan'Andriamanitra izany. Andeha hibebaka isika. Hitanao sy fantatrao tolombavaka maro misy sandatra eo aminao, mipololotra avy ao am-pon'ny malagasy maro manerana an'ity Madagasikara malalana ity, mahatsiaro fahadosoana tamin'ny andraikitra izay napetraka sy nomena, tsy mahatanteraka izany. Noho izany Tompo misaotra anao zahay, fa tsy mandana iza na izy ianao manatona anao. Ary ianao dia miteny mihitsy fa na dia tahaka na dia mena toy ny jaky aza ny fahotanareo ianao, dia ho tonga fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatakatraka tahaka ny sely aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy makatoy ianareo, manaiky izay fa diso ry Tompo Andriamanitra eo. Koa mino fa miasa manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena ianao, mahita ny vahoaka malagasy hatramin'ny maraina any an-tokantrano, any am-piangonana, any amin'ny toerana samihafa, miara-mivavaka, miara-mivory, mifadihanana ary mitalao indrindra mba hamindrano fosy hamelanao ny heloky ny firenenay,
ny heloky ny vahoaka manontolo ary indrindra mba hanavaozanao ny fonay ho fo manaiky sy milo anao Kristy manaiky ny fahefanao. Misaotra Tompo fa ny fotorotoro ny fanamangorakoraka miaiky fahadisoana sy fahotany anatrenao dia tsy mba ataonao tsinotsinona ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamela heloka isanandro mpamaly vavaka no nandratanay ny vavaka fifonanay. Amen. Ny olona riavana rehefa mibebaka marina tokoa, Andriamanitra dia mamela heloka. Mialoha izany teny famelan-keloka izany dia misy ireo andiny anankiray ao amin'ny fandaharana io hiverina aminao ny raintsika izany hery izany. You
fangataham-pitahiny zay misy ny ho an'ny mpitondra misy ny ho an'ny mpanao politika sy ny fikambanana samy hafa ary ho an'ny fianakaviana ary ho an'ny vahoaka malagasy. Fomba izao vavaka ataontsika ho fangataham-pitahina zao ry hava fa misy tenin'Andriamanitra mihitsy dia manamafy tsy hitony teny intsony aho fa feno ny tenin'Andriamanitra teo ary ny vavaka voalohany izy tariko ny anaran'ny tompo dia ho an'ny mpitondra na ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny faratapony indrindra manaty hetona ary indrindra koa ny mpitondra fivavahana rehetra na inona tomponona misy azy raha mialana foy andintsona tamasina foy izay epistily voalohany nosoratan'ny Paolo an'ny Timoty ao ny toko faharoa ka vato izao ny anaran'ny tompo koa manaraka voalohany indrindra mba atao ny fangatana fivavahana fifonana fisaorana ho an'olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba am'izay rehetra manana fahefana mba iainatsika miadana sy mandrifaizay amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra sy ny fambatinana rehetra izany no tsara kakasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy atsika eto amin'ity toerana ty Andriamanitra manarika Andriamanitra ka na inona katana amin'ny fivavahana atao ny finoana ho atsika izany mino aho fa ihany vavaka atsika Andriamanitra vavaka sika ho an'ny mpitondra na ny mpitondra fanjakana na ny mpitondra fivavahana ry Andriamanitra ray sanaka sy fanamasinao misotranao izahay satria tianao Madagasikara satria tianao ny vahoaka malagasy satria tianao ty tandrazana malala ity ary nametraka mpitondra ianao na miara-panjakana na miara-pivavahana ary voalaza amin'ny teninao fa ny mpitondra dia anao no mametraka sy manidy azy ireny misotranao zay fa manana antoka satria ampinoana sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny fiangonana no anatanterana izao vavaka izao ary mino zay fa miaino any an-danitra ianao amaly vavaka ianao ary azona antoka fa zao minitra segondra izao tanteranao ny tenao antsoa tao valiko ianao ka noko zava-dehibe sampatany izy mbola tsy matatao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka aminao ho an'ny mpitondra firene manomboka tany amin'ny farany ambany indrindra any amin'ny fokotany any amin'ny firaisana any amin'ny fivondronana any amin'ny safaritra roboroboro ndrindra fa ny faritany enina eto Madagasikara mangataka aminao zay ho an'ny mpitondra rehetra ao amin'ny gouvernemanta ao amin'ny CD ao amin'ny CST indrindra fa mpitondra zay nitendrenao lohany tarika ty firenena ity zao fitondrana teteza mity zao ny finomivady zao mpiara miasa amin'ny rehetra na présidence ny mpitondra isasokaziny avy zay tsiaro voatanisa eto Andriamanitra voalaza ny baiboly fa misiny amolona aza voisanao maika fa fantatrao izy ireny mangataka aminao zay Andriamanitra ny teninao itoetra betsaka ny mpanapaka sy ny mpitondra ka ankatoza amin'ny teninao izany anao zany ho sabatra fiarovana ary taridana fananao masina ihany koa nanolotsaina fanalana fahenena ny mpitondra tany amin'ny farany ambany fokotany zay voalazanay teo ka tia tamin'ny faratapo ty amin'ny fitondrana tezamenta ity Andriamanitra ho fahenena ary indrindra mba mifatahorana anao ary joro amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinana amin'ny fahamotinana ary matoky zay Andriamanitra ao fianao nitaridana azy ireo araka ny teny fikasanao ihany koa manao aza mataotra famombanao aho aza miketrika foana fa ijaotsy ao Andriamanitra ao mampahely anao aho sady mitantana mitaraka vanina fahamarinana olombelona ihany reo mpitondra ireo Andriamanitra ko meo tanjaka meo hery meo fahasalamana meo fahaiza-manao
ary indrindra hikatsaka sy ampampisoana ty firenena ity sy ny vahoaka malagasy atapitrisany maro zay monina amin'ity firenena teto Madagasikara ity. Andriamanitra mefaisabosaisantsaina ireo mpitondra rehetra ireo firaisakina ary fanetitena izany mangatanay aminao ka nao tanana miara-mamindra tanana miara-mandray tongotra miara-mamindra soka miara-milanja saina miara-misaina. Andriamanitra mangataka aminao ihany koa izay rehetra fikasana entin'ireo mpitondra ireo ka nasoavana ty firenena ity na inona tsakatsakana na inona tetika maisa taondro satana dia tsy minina amin'ny anaranao Jehova fa na dia vomana sovaly sy ny kalisy anao Jehova ny fandresena matoky zay fa hiasa amin'ny kely lehibe ianao. Vavaka ihany koa mpitondra fivavahana na isa Andriamanitra na tompo fivavahana ino na tompon'olona fiangonana ino tsy fankahana tsy fanaratsy fa ray fo iray tsaina ary anana vesatra roapo ivavaka ho an'ity firenena ity fa izany nanolorana mpitondra fivavahana tena ho anao vavaka ho an'ity firenena tena andraikitra lehibe zany ary taizany mpino kristiana sy ny vahoaka malagasy mbanana fata olana anao ka dia fahitina sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana ihany koa. Andriamanitra apetraka aminao tanteraka ity firenena ity ho tanteraka ny Andriamanitra fa Madagasikara ho no Kristy ho an'ny Madagasikara dia misy matoky izay Andriamanitra fa ihany vavaka ny andratra anao ka ambony danadana varavara ny lanitra androtsaka fita ina amin'ity firenena ity ka mirapiratra ny Madagasikara ary indrindra Andriamanitra atsapany fitahinao sy ny fiadananao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra dia ho anao reny atsamy taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Ary vavaka isika toka ry Andriamanitra rainay amin'ny alaran'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra anao izahay amin'ny fahafahana mahay fo miray saina eto nyty toerana efa nofidinao sy napetraka ao hitondrana izao vavaka izao mivavaka ho an'ny mpanao politika eto amin'ity firenena mahalalana ity izahay sy ireo fikamanana maro samihafa efa nentina teto tompo ny fampirisihana amin'ny fampibebahana mino izahay tompo fa ny fanainao masina nefa makorina ny rivotro ny fibebahana rehetra any amin'ny mpanao politika rehetra any mangataka izay ho an'izy ireo ny fanahy masinao amin'ny fanahy fahendrena amin'ny fanahy faretretena malona ny toejavatra rehetra mitranga Andriamanitra mangataka izay tompo mba ho fitaovana ny mpanao politika sy ny fikambanana samihafa rehetra ho fitaovana atanterahany plananao manana planina tsara ianao ho amin'ity firenena Madagasikara ity mangataka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho fitaovana ampelantananao izy ireo atanterahany planinanao zay mikendrenao ho tanterahana ho amin'ity firenena mahalalana ity tompo mahatoky izahay ary mino ary angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany vavaka izany mbola mivavaka ihany koa izay ankehitriny ho an'ny mpitandro ny filaminana voandahy polisy zandary tompo ny teninao no milazy fa dia raha tsy ianao no miambina ny tanàna ary tafiditra ao anatin'izany ny firenena dia miaro torofaona zay miambina eo mangataka izay tompo ianao no hiasa amin'ny alalan'ireny mpanomponao tsiraray avy reny ianao no mehiry ny fanainao masina no hirehitra ny anatin'ny tsiraray avy ka hijoro ny tsiraray avy atanteraka ny iraka izay mpanaovina azy ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny fahamasinana ary ho amin'ny fahatahorana anao tanteraka tompo ninona mety fikasana ataon'ny fahavalo dia Satana izany ho amin'ny alalana izy ireo dia lavinay ary teneninay fa tsy ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany dia misaotra anao izahay ary mino sahady satria izay ny teninao ninona angatahanareo amin'ny anarako dia efa mino sahady fa ho raisinareo izany mino izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary voninahitra Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
hevitsika ho an'ny vahoaka malagasy roapolo tapitrisa. Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, tsy haineny angino ka tsy saotra sy tera sy amin'ny voninahitra anao zay. Betsaka amin'ny tenin'Andriamanitra izay nomena mateto, engany tompo izay malagasy rehetrarehetra, tsy mba mifonay no triatriarina, tsy fitafianay no triatriarina, fa mifonay ary mba hibebaka izay ahitana izany fahasoavana omenao anay izany. Satria ny tompony efa niteny taminay mandrakariva manao hoe, raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako ho avy hivavaka sy hanetry tena, dia hitady ny tavako dia amelaneliny aho ary hanasitrana ny tanina. Tompo tsara indrindro, tsy tia tany hitsahana isan'andro ity no sitranonao, tsy tia tany hitany masonay ity sy renay sy hitany masonay areny sofinay atsapain'ny tananay no sitranonao, fa lay fonay, lay vatanay no sitranonao izay vahoaka roapolo tapitrisa. Tompo tsara indrindro, ianao koa nefa niteny taminay mandrakariva manao hoe, mitsangana, miazava fa tonga amin'ny fahazavanao. Ankehitriny ry vahoaka malagasy, aza matahotra fa oranao Andriamanitra amin'izay rehetra lehanao, na mipetraka, na mifo, na matory, na iza tany lehanao ho tonga efa niteny manao hoe, mairesy fiaran-dalana anao ry vahoaka malagasy roapolo tapitrisa, iny matahoranao, satria andry hafi no alohanao ary andry hafi no arinanao, sahala zanak'Israely ny apita ranomasina mena. Izany rehetra izany tompo dia mangataka anao izay Jesosy fa miasa matany Satana dia didina sy roana amin'ny anaranao Jesosy ho any amin'ny farimy rehetra avy tsy hanan-tsara toerana eto amin'ity firenena ity. Fanangatanay ilay Jesosy avy any Nazareta, tompony hery sy fahefana rehetra ny an-danitra izay ty an-tany. Tompo tsara indrindro, efa nametraka amin'ny vahoaka malagasy eny ianao manao hoe, aza matsiaro ny lasy, aza matsiaro ny taloha, fa indro anao zava-baovao anao ankehitriny. Ary eny anefitra izy ianao nasiako rano ny tsara tarehy. Aiza tompo nasianao izany efitra tsara tarehy izany, fa amin'ilay fonay tsara tarehy indrindra, amin'ilay fonay mamakatony teninao, satria nefa niteny manao hoe, ainao azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra izany teninao izany. Tompo tsara indrindro, mbola fantatray tsara ankehitriny, fotapatapahanao daholo nidy vivarahana rehetra, lalana ny kotontono, satria anao efa nampanatenanay tompo. Ianao manao hoe, efa nasiako varavarana mivoa amin'loanareo ary tsy misy marindriny izany. Ho anay vahoaka roapolo tapitrisa izany tompo, dia apetraka fiainam-pelantananao, fa ninona fikasan'ilay ratsy, efa tapatapaka any amin'ny farimy rehetra avy izany, fa tsy hanan-jarany eto amin'ity firenena ity fa ilay firenena maminay mandrakariva manao hoe, firenena ho an'i Jesosy, Jesosy ho an'ny malagasy. Dia apetraka fiainam-pelantananao tompo, ka izay rehetra tsy voatony ny vavanay, satria manana mpanjaka hendry izay, ary mpanjaka hotahinao ny zanany, fianakaviany, ary indrindra fa ho an'ity firenena ity. Misaotra Jesosy io, amen. Ray io. Hiditra amin'ny fandraisana fitenenana isika ka hoenintsika ny filohan'ny tetezamita Andra Joely amin'ny fitenenana. Ny voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika satria tanteraka ity androany ity
Zay andro nampifanakaikikaiky bebe kokoa atsika tamin'ny tompo, andro nangataham-pitahina ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka malagasy, ary isorana ianareo mpitandrina rehetra ny fandimby teo izay nitondra nyty fiara-mivavaka androany ity. Isorana ihany koa ianareo rehetra izay manatrika etona, izay miara-mivavaka, fa indrindra ianareo izay tsy manatrika ihany koa fa any tokantrano tsirairay avy ihany, izay nifadianina niombavaka ho an'ny firenena. Inona tokoa moa ny zavatra angatana amin'ny tompo ka tsy ho tanteraka? Inona ny vavaka ho atao ka tsisy valina? Dia eto mba te hizara kely aminao androany, satria rehefa nisavorivory ny raharam-pirenena dia andro vitsilasy zay dia mivavaka ny tenako nandohalika tamin'ny 4 maraina. Rehefa mivavaka dia rehefa vita ny fivavahana nataoko, ary tsy tamin'io andro ihany fa tamin'ny fotoana sarotra rehetra nilalovana teto amin'ny firenena, dia niantso ny tompo mba hiresaka amiko, mba azavainy ny lalana izay ombantsika, indrindra manoloana ny toe-draharaha misy ankehitriny. Dia rehefa nangataka teny dia nisokafako ny baiboly ary najanoko teo amin'ny andininy tao anatin'ny baiboly ny tanako, dia tavajanona teo amin'ny Joela toko 2 andininy 12 ny tenako. Dia teo amin'izay dia miteny ny soratra masina hoe koa na dia ankehitriny aza hoy ny tompo dia miverena amiko amin'ny fonareo manontolo, amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Any amin'ny teny frantsay ny baiboly dia ny teny hoe manova convocation solennelle, miatso fifadikanana na jeune ozy izy amin'ny baiboly frantsay, amin'ny teny vahiny. Dia hoy aho hoe iza moa no afaka anao appel solennel? Tsy ny olon-tsotra fa ny mpitatana sy ny mpitondra ny firenena. Tamin'ny andro taloha dia ny mpanjaka no manao an'izany, fa ankehitriny dia ny lohany eto amin'ny firenena. Izay no tiako hoentina amintsika natonga an'izao fotoanantsika androany izao. Ny fiverenana amin'ny tompo dia tsy androany ihany fa atontsika androany, ary mino fa ho apetratsika iray manontolo eo anatrehan'Andriamanitra sy Tompo Jesosy Kristy ny ho avy nyty Madagasikara antsika ity. Ka izay indrindra no hiatsokantsika rehetrarehetra androany. Misy vavaka hotononiko, dia ianareo rehetra afaka manampy an'izany ao am-ponareo tsirairay avy ao, koa hiary vavaka aritsika tompoko. Andriamanitra Tompo malalanay eo, misaotra anao izahay nanome izao toninandro izao, izay ahafahanay manatrina anao bebe kokoa sy mifandray aminao amin'ny alalan'izao finombona vavaka sy fifadikanana ataonay izao. Ianao Tompo no efa milaza fa tsy misy olana tsy hainao vahana rehefa mitodika aminao izahay, rehefa matoky anao sy mino anao izahay.
mandalana sarotra ny firenenay ankehitriny tompo koa mitodika aminao izahay mitalao sy mangataka aminao izahay mangataka amin'ny famindraponao ny famonjenao ary mivavaka aminao zay tompo mangataka fitahina aminao manokana izahay azavao ny sain'ny olo-pirenena tsirairay avy tompo toy izay lalana tokony ale izahay amin'ny alalan'ny teninao masina hatrany tompo amaivano izay mety ho enta mavesatra entiny tsirairay avy eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sahany ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny firenena mangataka mpitahina aminao izahay ary mangataka ihany koa ny famelanao ny mpanao politika rehetra azavao ny fony azavao ny fonay sy ny sainay mba hay ametraka ny hoavin'ny Madagasikara eo ambony fitiavan-teny sy ny fitiavam-pahefana ka hitsinjo koa ny fampihavanam-pirenena ary mba hovanina ny ity nosy malalatsika ity mangata-pitahina ihany koa izahay ho an'ny vahoaka tsy vaky volo mba anana fotoy hatrany ary itombo faindrena tompo irezo izahay tompo mba tsy homora ho resin'ny akiviny manoloana ny olana ny fiainana andavanandro sy ny asarotam-piainana iainanay ankehitriny mba ho velom-panantenana sy fitokisana mandrakariva amin'ny fitandronao sy ny fitahinao izahay tompo satria ianao no mpandahatra ny fiainanay ary matoky anao izahay mifona sy mibebaka aminao izahay tompo noho ny fahalemenay sy ireo zavatra rehetra mety nataonay ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao aza ny elokay tompo no jerevana fa nifatokisanay ianao mifonay ianao ary ny tsy fivadihanay aminao eno izany vavaka izany tompo mitenena aminay fa voniny kohinanao izahay ary ampianary koa izahay fa vonina anitsy ny fitondran-tenanay tsirairay avy ambarao ny sitraponao fa vonina anatanteraka izany izahay apetraka eo am-pilatanana feno ny hoaviny ity firenena mamina ity dia i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izany mba arovo fantatra izay tompo amin'izay karazana velam-pandrika sy ratsy kasaina ho atao eto amin'ity firenena ity ho tanteraka ny sitraponao misaotra tompo amen izany vavaka izany dia inoko fa orehan'ny tompo orehan'Andriamanitra ary vavaka tsy maintsy isy valiny satria araka ny teneniko teo hoe inona tokoa moa no angatahana amin'Andriamanitra tompo ka tsy ho tanteraka eto ampamaranana dia mitodika manokana aminareo renim-pianakaviana rehetra ny tenako satria fatatsika fa fetiny reny rapitso ka ho anareo rehetra reny izay manatrika etona sy ny reny any atokantrano rehetra any sy manerana ny nosy dia tsapany zanakareo tsirairay avy ny andro namenareo any zanakareo ny fankahirezana
nomenareo azy ireo ary indrindra ny fotoana sy ny fitiavana nizarainareo tamin'ny zanaka rotsikaray avy tehiteny amin'ny anaran'ny zanaka rehetra eto androany dia tsapany ny zanaka rotsikaray avy izany fitiavanareo izany dia mirary soa ary mirary fety sambatra ho an'ireny malagasy rehetra isika tokolasy tokolasy hotain'Andriamanitra ny tsy mositsika ity ary za mino fa tsy ho avelany eo ampilatanany ratsy ny firenena misaotra tokola mankasitraka tokola Amen.